So
mondiana inonano avalinao ny fitiavan'izao izy mbola tiana Sakaisako muavantaja uveteso ilesana kanyamanija na funilanija Sauri sakaizaku matizimba usuluna panavutana uwaiswana izilai pana vucha tumauru mbegunizi itula faulina na pitaliana luenzei na mesuna marasina lumuna lumuni eluka sauri sakaizaku matizia mondiana inunano avalinao ny fitiavan'izao izy mbola tiana Matizia mondiana inunano avalinao ny fitiavan'izao izy mbola tiana inunano avalinao ny fitiavan'izao izy mbola tiana Mety kivigny fonao mandalo ihany izany fizahono ataovy ando tiany tompo ane anao vaovao isamaraina ny famindrampony izany nopozofo lehibe ka aza mitaraina erezo zany ty sahianao mihira hoe ny fahasoavany Jesosy no natoy zao ay ny fitiavany lehibe no tafinya na de tsy mendrika zao rehefa ny saino zandriny tsy mba mpanompo intsonane fa opiray lovaniny na de andalo fitsapa de tsy okivy ao na ho fiakarana malao de ho mpandresy ao satria ny tompo lehibe rehefa mitarika nidy mandrapatonga koany edena vaovao fa mampaheranao
zakivampo omaeleza mivavaky ny olana rehetra voavahany avoko Jesosy no tompo tsy mandao vaovao isamaraina ny famindrampony izany nomporofo lehibe ka aza mitaraina erezosany di saianao mihira hoe ny fahasoavany Jesosy no natoizao ay ny fitahiny lehibe no notafinyay mao de tsy mendrika zao efa nosaino zandriny tsy mampanompo itsony zay fa opiray lovaniny na de handalo fitsapany de tsy okiliao na ho fiakarana malao de ho mpandresiao satria ny tompo lehibe nefa mitarika ny di mandrapatongako any e tena vaovao satria ny tompo lehibe nefa mitarika ny di mandrapatongako any e tena vaovao. Amen. Hatukanay 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 hanumpunanao ny fatanoranay Jesosio Jesosio ka tsy janona matsiza hay mandra-pialanay ty tany ty feo mahery no anehoanay nidira laza hoanao ka misandratany ilay tsarindrindro mandrakizay avoindrindrenao Jesosy kantolotrany anaranao lay ratranao fanasitranana nanavotana naniranay lay afatrao mampitraka nindrafonao ka oizahay hoe itireo iraoao ka oizahay hoe hanumpoanao tanteraka avoindrindrenao Jesosy kantolotrany anaranao lay ratranao fanasitranana nanavotana naniranay lay afatrao mampitraka nindrafonao ka oizahay hoe itireo iraoao ka oizahay hoe hanumpoanao tanteraka ka indro fa hatukanay 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 hanumpunanay hatukanay 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 hanumpunanao ny fatanoranay Jesosio Jesosio ka de indro reny tenanay manaiky ampiasay no irakao feo mahery no anambaranay lay afatra aminao ka mba fen'olonay fanay pakahery zahay panomponao panomponao midada sikandisa feno fandrika fakapana lay sandrinao mitsotrare aza manda
naneranay mampitaka lay fiavinao kao izahay hoe Alleluia Hosanna kao izahay hoe hanompo anao tanteraka midada sikandisa feno fandrika fakapana lesa Alleluia Hosanna kao izahay hoe hanompo anao tanteraka feo mahery no anehoanay lay afatavy aminao ka mba feno ilay fanay pakahery zahay panomponao feo mahery no anehoanay lay afatavy aminao Kamba feno ilay fanay pakahery zahay panomponao Satana maningulamba ufuai sao anefamba maniri apanruso azao apukua vai varavaramise raswawana solo avela uiaro la halanda azuna ufiadanana vai varavaramise rai suawana tiawizi solo avela uiaro la halanda azula ufiadanana Herin'andro fiailan'izao milinane toatany fanianany tromandrakiza katsao ny fanjakany mitady
fiavany fahamarina mianao de anam-pianao izany amin'izay rehetra taonao voay varavaran'izy raisoao anaty aon'izy jesolo avela miano lahalana azonao fiadanana voay varavaran'izy raisoao anaty ao izy jesolo avela miano lahalana azonao fiadanana fifaliana ho ahy ny miarabanao izay manaraka izao herinandro fiainam-pivavaka ho an'ny fianakaviana izao eto amin'ny Facebook sy radio Aziz 404 tana hitondra fiainam-baovao ho an'ny ankonina tsirairay ny fanarahana izao fandarana izao andeha hiaraka hirany hira faneva isika ary ao aorian'izay dia iroso avy hatrany amin'ny famelabelarana ny loha hevitra manao hoe ny fanekena nataon'ilay vehivavy janga amonjena ny tena sy ny fianakaviana. dia raina sy ankalazaina ny tompo pary ny tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy satria mbola tonga eto amin'ny fotoana manokana izay natokana ho amin'ny fianakaviana isika mankasitraka ny elisepa ihany koa ny amin'ny fanolorana an'izao programa ariva izao amin'ity ariva ity dia tiako ny mankasitraka antsika rehetrarehetra ny fianakaviana rehetra izay na miaino amin'ny radio Aziz na amin'ny tambajotra serasera na amin'ny YouTube ankasitrahana isika ny amin'ny fanarahantsika ny fandarana ny fiadanam-pony tompony ho amintsika rehetra ary amin'ity ariva ity dia manana hafatra lehibe indray ho amintsika Andriamanitra ka alohan'ny andresantsika izany dia manasanao fa hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra io misaotra anao satria noho ny famondram-po sy ny fitiavanao dia mbola afaka manana fofinaina mahavelona izay ary mbola tsampanay fa no famondram-po anao no mahatoy izao anay koa rakofy amin'ny akanjom-pahamarinanao zahay Jesosy zoky eo ary aoka ho tsapanay amolovoly any anatinay ihany ny fanatrihan'ny fanahy dia ilay fanahy mahery
avy aminao izany ray malalo mba hahatonga anay andresy hahatonga ny tokatranonay andresy eto amin'izao tany feno fitsapana sy fisetrana izao ka tonga anay ahita fifaliana sy fiadanam-po amin'ny firaisana aminao. Ny programa izay atao amin'ity hariva ity dia hahatonga anay ho tafaray aminao ihany koa. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no irina saingatahana izany vavaka izany. Amen. Ny fanekena nataon'ilay vehivavy janga amonjena ny tenany sy ny fianakaviana izany ray no lohateny lehibe izay ho jerentsika amin'ity androandroany ity. Ao amin'ny Josoa toko 2 dia ny andininy 2:20 sy 5:20 ka hatramin'ny 5:20 no hovakitsika. Manasanao hiaraka maka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika. Kanjo efa nampiakarindra vehivavy any an-tampon-trano izy ka nafeny tao amin'ny tao androngony izay efa nalahany teo amin'ny tampon-trano. Dia nandeha izy roalahy ka nakany an-tendrombohitra ary nitoetra tany atelona mandra-pivery ny mpanenjika ary nitady azy tamin'ny lalana rehetra mpanenjika nefa tsy nahita. Dia niveriny izy roalahy ka nidina avy any an-tampon-tendrombohitra dia nitaniony ary nakany amin'ny Josoa zanak'Nona ka nilaza ny zavatra rehetra izay efa niatra taminy. Ka hoy izy tamin'ny Josoa hoe efa natolotra Jehova eo an-tanantsika tokoa ny tany rehetra ary efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra antsika. Misy fitenenana iray izay manao hoe manamboatra zaza isika fa tsy manamboatra ny fony. Izany ahiteny ray izany dia matetika ampiasan'ireo fiaraha-monina mba hanadiova-tena amin'ny safidy ratsy rehetra nataony zanaka na ny iray amin'ireo membra ny fianakaviana ka mety hitondra fahafambaraka ho amin'ny fianakaviana manontolo. Ny ankizy iray na ny iray amin'ireo membra ny fianakaviana izay mifidy lalan-diso dia matetika ny lavo ny fianakaviana avy hatrany. Ary io olona io no any olona farany iodinan'ny fianakaviana raha ilainy izany. Satria inona tokoa moa no azon'ny olona toy izany atao hahatsara ny fiainam-pianakaviana? Tsy mba tadiavina izy olona io fa dia ohatra ny tsinitsiniavina ary tsy rarahina mihitsy ary indraindray ny fisiany olona io. Eo anatran'izany fiheverana ankapobeny izany dia misy zavatra izay tian'Andriamanitra aseho amintsika fianakaviana avy amin'ilay tantara ny Rahaba satria dia tsy tahaka an'izany no niseho tamin'ity tantaran'ity vehivavy anankiray antsoina hoe Rahaba ity. Satria ity Rahaba ity dia fantatra amin'ny mahavehivavy janga azy teo amin'ny tantaran'i Jeriko. I Rahaba no ny finoana tena izy sady matanjaka no nitady dia nitarika ny ankohonany rehetra handositra ny fandringanana ny Jeriko sy handray ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Tsy tahaka ny fomba fijerin'ny olona ny fomba fijerin'ny Rahaba. I Rahaba ilay vehivavy janga dia nanana na izy azy teo amin'ny famonjena ny ankohonany. Ndeny ho jerentsika kely alohan'ny hijerevantsika n'izay teboka ray voalazako teo izay ny mahakasika ny Jeriko, ilay tanàna anankiray izay nisy an'ny Rahaba sy ny fianakaviana. I Jeriko dia mitoetra eo amin'ny lohasaha iray sahabo 40 kilometatra any avaratra andrefan'ny ranomasina maty. Dia io Jeriko io dia tena nanana rindrina matevina manodidina an'io tanàna io
ka sarotra ny fandresena an'izany tanàna ny Jeriko izany ary tsaroany Josoa tsara zany tamin'ny fisafona tamin'ny andron'ny Mosesy 730 taona lasa zay. Tanàna ray tsy azo idivirana i Jeriko tamin'ny fandresena any tany Kanana. Ary ny fidirana ao amin'ny tanina ampanantenana dia tsy maintsy mamakivaky io tanànany Jeriko io. Toy izao ny voalaza ao amin'ny Josoa 2:2 hoe ary Josoa zanaky Nona dia naniraka mpisafo roalahy mangingina avy tany Sitima ka niteny taminy hoe mandehana izaho ny tany indrindra fa i Jeriko. Tsy fialan-tsasatra ny nandehanan'ireo pitsikily roalahy reo tsy fialan-tsasatra ny tadiavana fahafinaretana tany amin'ny faritra manompo menany Jeriko izany fa nirahana izy ireo amita andraikitra anankiray amin'ireny kolotsaina mpanompo sampy ireny tamin'izany fotoanandro izany dia ny trano lehibe manakaiky ny vavahadin'ny tanàna dia matetika nampiasaina ho efitra fandraisam-bahinin'ny tanàna ho an'ireo mpivezivezy. Rahaba sy ny fianakaviany dia mitantana iray amin'ireny trano lehibe ireny izay andraisam-bahiny teo mirindrina ny Jeriko izay andalovan'ireo mpandeha lavitra izay efa zatra raha. Matetika ireny toerana ireny dia mametraka lanjany bebe kokoa amin'ny fandriana izay ananany amin'ny vidiny mirary. Ary amin'izay fomba izay no nazahoany Rahaba ny anaram-bositra hoe vehivavy janga. I Jeriko dia tanàna feno faharatsiana izay nomen'Andriamanitra fahafahana hibebaka. Nomen'Andriamanitra fahafahana hibebaka i Jeriko. Tsy miresaka betsaka momba ny mponina izay mipetraka tao amin'ny rindrin'i Jeriko ny vakiteny fotra izay nivakitsika teo, kanefa hita ho ratsy fitondran-tena tokoa ireo olona ireo satria ny tanàna sy ny mponina ao dia ho fongorana araka ny fianianana nataon'i Josoa. Ary tsy ho avaozina io tanàna io raha tsy teo voaozina ihany koa izay manorina izany tanàna izany indray. Izao no fanekena izay nataon'ity vehivavy janga ity amonjena ny tenany sy ny fianakaviany araka ny voalazany Ramatoa Ellen White amintsika. Fa ny Kananita dia niaina tamin'ny fanompo-tsampy faran'izay ratsy indrindra. Nilaina noho izany ny anadio io firenena io tamin'ny faharatsiana izay mety hanimba ireo drafitry ny fahatsaran'Andriamanitra. Nanana fotoana ampy hiarovana sy hiovana fo ireo mponina tao Kanana. Teo anatrehan'izany anefany dia nanahoany Rahaba sy ny finoany izay matanjaka noho ny tady. Nanahoany Rahaba? Tsy mahagaga anao ve ny fahitana fa amin'ireo olom-pirenen'i Jeriko rehetra izay nofidian'Andriamanitra ho vonjena tamin'ny fandringanana dia tsy mifidy reny be tsara fanahy indrindra na ny ankizy madinika mateo ty indrindra na zazalahy tsy manatsiny indrindra izy fa vehivavy nanana amin'ny fiainana ratsy izay antsoina hoe vehivavy jangan'i Jeriko araka ny voalazan'i Josoa 2:2 no fidiany. Fa nahoana? Satria ny olombelona dia mirona trany amin'ny fijerena izay manaitra maso, fa Andriamanitra kosa dia mijery izay ao am-pon'ny olona iray ary izay no nitranga tamin'ny Rahaba. Ny tanàna Jeriko dia mitoetra amin'ny toerana strategjika eo anivon'ireo kontinanta telo ka betsaka ireo mpanao dia lavitra no mandalo ary mijanona teo mba hisakafo sy hiala sasatra.
indrindra fa ireo andin'olona izay mitondra entana maro isan-karazany. Na dia tsy nisy gazety na tambajotra sosialy aza tamin'izany fotoana izany ny vaovao kosa dia tena niely aingana dia aingana no ireo mpivarotra ireo fifampiraharana andavanandro teo amin'ny mpanao dilavitra ireo izany dia enon'izy ireo ny tantarany reto vahoaka israelianina reto hoe niampitany ranomasina mena tamin'ny tany maina hono ny zanak'Israely. Ny sakafo latsaka avy tany an-danitra hono no hanin'izy ireo. Zany lohateny lehibe izany sy lohahevitra mafana izany zany dia tena nanerana ny tanànany Jeriko. Ny vahoaka ny Jeriko dia nandre mikasika ny vahoaka Israely sy ny fahagagana nataon'Andriamanitra ho an'io vahoaka io, izay nandao any Egipta tamin'ny fomba mahery vaika. Izany mantsy no nolazainy Rahaba tamin'ireo mpisafitany roa avy tamin'ny vahoaka Israely tonga tao Jeriko. Dia nafeniny Rahaba tao an-tranony ireo mba hiarovana an'izy mirahalahy ireo amin'ny miaramila amin'ny mpanjaka izay nitady azy ireo. Amin'ny maha hoe tanàna tia seraseran'ny Jeriko zany dia voafantatra hoe misy vahoaka Israely, misy olona avy an'ny Israely anankiroa miditra eto Jeriko dia paritaka ny vaovao. Ary hoy ny voalaza ny teny ao amin'ny Josoa 10, 12 azafady tompoko. Josoa 10, 10 sy ny 11 hoe fa efa renay nanamaina an Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny nivoanareo avy tany Egipta sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tany amin'ny Amorita izay tany an-dafon'ny Jordana, dia Sihona sy Oga izay novononareo. Koa noho ny efa renay izany dia ketraka ny fonay ka very hevitra avokoa izahay noho ny aminareo. Fa Jehovah Andriamanitra reo, izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Ny fandrenesana mikasika ny herin'Andriamanitra dia tsy nanova ny fanapa-kevitra ireto vahoaka na ny mpanjaka tao Jeriko ireto. Satria dia nanapa-kevitra ny hanohitra ny hiady amin'Andriamanitra izy ireo raha tokony no ny lefitra ny nataony. I Rahaba kosa dia efa nifidy ny anjarany ary nanao safidy, na dia nilaina aza ny nanohitra ny mpanjaka sy ny mponina rehetra tao Jeriko tamin'ny fanekeny hiara-dia amin'ny vahoakan'Andriamanitra dia nekeny ny loza mitatao ho vonoan'ny mpanjaka. Nekeny izany. Saingy ho azy dia nilaina izany satria naniry hanompo ny Andriamanitry ny Israely izay tia sy mitarika ny vahoakany amin'ny sandriny mahery izy. Resy lahatra i Rahaba fa ny finoana sy ny fivavahana tao Jeriko dia adalàna fotsiny ihany, sady tsy misy dikany tahaka ny fivavahana hafa rehetra tamin'izany fotoana izany. Ny vahoakan'i Jeriko sy Rahaba dia samy nandre mikasika ireo fahagagana nataon'Andriamanitry ny Israely. Fa ny mahasamihafa azy kosa dia tsy nijanona i Rahaba tamin'ny fahalalana ivelambelany fotsiny toy izay nitranga tamin'ireo vahoaka sy ny mpanjaka. Fa nanapa-kevitra izy ny andany amin'Andriamanitra ary namaly ilay antso tamin'ny mponina mafy orina sady matanjaka kokoa no nitady izay nampiasaina hampidinana ireo mpisafitany roalahy ho voavonjy tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny Josoa 12, 15 sy 17 dia milaza izao teny izao hoe ary raha mbola tsy natory izy roalahy dia niakatra nakao aminy tao an-tampitrano raha vehivavy ka nanao taminy hoe fantatro fa efa nomeny Jehovah nareo ny tany ary efa latsaka aminay ny fahatahorana nareo sady efa ketraka
ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra anareo. Tamin'ny fampiasana ilay teny hoe fantatro eo amin'io 5 io i Rahaba dia mampiseho ny finoany an'ilay Andriamanitry ny Israely sy ny fahazahoany antoka fa ny Andriamanitry ny Israely dia andresy ny tanànany Jeriko. Zava-dehibe zany ry hava-malala ny mahafantatra mikasika an'Andriamanitra, saingy zavatra iray hafa ihany koa ny mahalala an'Andriamanitra manokana ho an'ny tenanao manokana sy mamaly ny antso avy amin'ilay Andriamanitra fitiavana. Azo antoka fa nanova ny fiainany Rahaba rehefa nanapa-kevitra ny atoky amin'Andriamanitra sy hiara-mandeha amin'Andriamanitra. I Rahaba dia tapa-kevitra tanteraka izy ny anaraka an'Andriamanitra ilay mpahary sady tompon'ny tany rehetra. Rehefa avy naneho ny finoany an'Andriamanitra tamin'ny fanampiana ireo mpisafitany roa lahy ireo izy dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpisafitany roa lahy ireo ihany koa. Hoy ny voalaza hoe koa ankehitriny masina ianareo mba hianiano amin'i Jehova aho fa araka ny namindrako fo taminareo no mba amindranareo fo amin'ny ankohonany raiko kosa ka omeo famantarana mahatoky fa ho velominareo ny raiko, ny reniko, ny anadahako sy ny rahavaviko ary izay rehetra mety ho azy dia hamonjy ny ainy tsy ho faty ianareo. Ao amin'ny Josoa 2:12-13 no ahitantsika an'izany. Tsy nihevitra ny hamonjy ny tenany samy rery fotsiny i Rahaba, fa nihevitra ihany koa ny fianakaviany rehetra izy. Niriny fatrana ny amonjena azy ireo rehefa ho tafiana sy ho ravana i Jeriko. Izany dia tokony ho iray amin'ireo toetra nanan'ireo mpianatra Jesosy. Raha mahatsapa ianao zany hoe mpianatra Jesosy dia anisan'ny toetra tokony hananantsika izany toetra nananany Rahaba teto izany. Raha vao mivavaka zany isika hoe tompo vonjeo ny vavaka tokony ataontsika manaraka izay vavaka nataontsika izay dia zao hoe tompo vonjeo ireo malalako. Ary izany vavaka izany dia tokony mifanaraka amin'ny fitondran-tena ilaina. Mifanaraka amin'izany vavaka izany. Ao amin'ny Josoa 2:17 sy 18 dia nanome antsika ny famantarana hita maso izay nampiasaina amonjena ny Rahaba sy ny fianakaviany nandritra ny fanafiana. Satria ny kofejaky dia tsy maintsy afea eo amin'ny varavarakely mba ahafahan'ny olona manafaka ny tranony Rahaba ka tsy andringana ny Rahaba sy ny fianakaviany mandritra ny fanafiana. Tsara ihany koa ny manamarika fa ilay teny ampiasaina ho an'ilay hoe kofe amin'ny dikateny fototra dia midika ho fanantenana, fototry ny faniriana. Fanampin'izany ity hoe kofe miloko jaky ity izay natao hita miariary dia mampatsiahy antsika ny fanafahana ny zanak'Israely tamin'ny anjelin'ny fahafatesana tany Egipta, tamin'ny alalan'ny rano zanak'ondry izay natete teo amin'ny tolam-baravarana sy ny tatao-baravarany trano. Ilay kofejaky dia maneho fanantenana ny famonjena ho an'ny Rahaba sy ny fianakaviany. Tahaka ilay raha nalatsaka Jesosy Kristy zokontsika ho famonjena antsika rehetra. Rehefa tsy nanana fisalasalana tamin'ny tenany intsony i Rahaba fa tafaray ary nandray
ilay Andriamanitra velona ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy dia fantatry rahaba tsara fa izay rehetra ao an-tranony ihany koa amin'ny andro hanafiana dia ho vonjena amin'ny fandringanana. Azo antoka fa tsy maintsy miazakazaka izy ho any amin'ny havany rehetra mba hiresaka amin'izy ireo ny finoana velona izay ao anatiny tamin'ny alalan'ny fandresen-dahatra tsy misy toa azy fa tsy maintsy mijanona ao an-trano andaonareo any an-trano koa sisy rahaba mantsy an'ireto fianakaviana ireto mba ho vonjena. Nandresy lahatra azy ireo izy anaikiny sy ino ny zavatra efa azony sy ny ekeny tao am-pony. Ilay kofejaky dia mariky ny fanantenana ary tampinoana no nitokiny ka tsy nametra-panontaniana izy ary izany ihany koa no nataonyreto fianakaviana ireto. Tsy nametra-panontaniana izy ireo. Miariary amintsika izany fanantenana izany. Ilay vokatra nandrandray ny rahaba sy ny fianakaviany ao amin'ny Josoa 9:2 sy 5:20 dia ahitantsika ny vokatra izay finoana velona tao anatin'izany fianakaviana izany ary ny farany izay voalaza sy nampanantenana dia tanteraka voavonjy i rahaba sy ny fianakaviany. Ohatra lehibe, ohatra miavaka ny vavaka nataony rahaba. Raha toa ka i rahaba irere no any voavonjy tao amin'ity tanànan'i Jeriko ity, nanahoana re izy ilay any vahiny tokana teo anivon'ny vahoaka Israely maro be mety namoy fo fa very avokoa ny eo akaikiny rehetrarehetra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny amonjy ny fianakaviana manontolo, ny amonjy ny fianakaviana manontolo. Afaka ny nandresy lahatra ny fianakaviana manontolo i rahaba mba hitoetra ao an-tranony rehefa horavan'i Jehovah ny tanànan'i Jeriko. Tena nety tsara ny fanambaran'ilay kristianina fanta-daza nanao hoe tsy misafidy ireo membre ny fianakavianao ianao fa kosa fanomezana avy amin'Andriamanitra ho anao ireo fianakavianao ireo. Tahaka ny anao ho fanomezana ho azy ireo ihany koa. Tamin'ny alalany ohatra avy amin'ny rahaba dia tia ny tompo ny aneo amintsika fa tsy maintsy mitalao ho an'ny fianakaviantsika manontolo isika. Akoatr'izay dia manana tombontsoa lehibe isika satria tahaka ny rahaba dia voalaza ao amin'ny Matio 1:5 fa noho ny finoana velona tao amin'ny rahaba dia isan'ny razamben'i Jesosy Kristy rahaba. Ianao ihany koa dia misy tanjona manokana izay tia ny tompo ametrahana antsika tsiraray avy. Ny antom-pisitsika ao amin'ny fianakaviantsika izay misy atsika amin'izao ora sy fotoana izao dia tsarovy. Fa misy iraka lehibe izay nampanaoviny tompo atsika mba hahatonga azy ireo ihany koa voavonjy, hahatonga azy ireo ihany koa hafantatra an'i Jesosy Kristy. Raha tsy maintsy lanjain'Andriamanitra ny finoanao, inona ny vokatr'izany? Fanontanianao saintsainina izany. Raha tsy maintsy lanjain'Andriamanitra ny finoana ao anatinao ao, inona ny vokatr'izany? Movenao mahafantatra zavatra mikasika an'Andriamanitra fotsiny sa tena fantatrao ho an'ny tenanao manokana izy? Ivelambelany fotsiny ve? Eritreretinao ho an'ny hafa ve? Sa ho an'ny tenanao? Ny fisian'Andriamanitra, ny fisian'i Jesosy Kristy izay nanolotra ny rano famonjena ny olon-drehetra. Eritrereto ary valio izany fanontaniana izany. Aiza no misy ireo membre ny fianakavianao amin'izao fotoana izao?
inona ny azonao atao na tokony ataonao ahafahana izy ireo mahafantatra an'Andriamanitra ihany koa. Mino aho fa ny fotoana izay niarahantsika tamin'ity hariva ity dia nahatonga anao isaintsaina ny aminy hoe manahoana tokoa ny fananako an' Jesosy. Ary raha hivavaka isika dia raha miteny ianao hoe vonjeo Andriamanitra dia aorianan'izay dia izao vonjeo ihany koa ireo malalako ireo. Fialanam-pony Tompony ho amintsika tsiraray avy. Tonga eo amin'ny fotoana izay anatanterahana fiaraha-mivavaka, indrindra hitondranareo antom-bavaka. Eritrereto izay antom-bavaka ny tokatranonao any. Eritrereto izay tianao hoentina eo amin'ny Jesosy mba hitaraina nazahoana valim-bavaka, mino fa ahazo valim-bavaka ianao. Antsika mbavaka ihany koa ny fampianarana izay nentina teo mba hisy akony any amin'ny tokatrano tsiraray avy any. Andeha hiaraka hanondrika ny loha isika ary hivavaka isika. Raina izay any an-danitro, ianao lay raina ary ny lanitra sy ny tany, tombotombo mpanjaka ny mpanjaka maefa ny zavatra rehetra, manolotra ho anao riany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ho anao izahay. Tsy voafehanay tokoa ny fisainanay ka mahatonga anay hanoty eo natreo nangatana fona aminao izany ankehitriny. Misaotra anao noho ny tantara ny Rahabajanga, na dia eo ara ny toetrany dia izao ny kendry mandrakariva ny amonjy ny ankohonana izy. Nanana finoana izy ary zany finoana matanjaka tao anatiny izany dia naorona teo amin'ny Kristy ka nahafahany nahatsapa famonjena ary indrindrandrindra nahafahany nitondra ireo ankonany eo aminao Jesosy. Ampio ihany koa ny renim-pianankaviana rehetra mba ho fantaniny andraikitra amin'ny maha-renim-pianankaviana azy. Ary aoka ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanainao masina no amin'ny fahendrena azy eo amin'ny fitaizana ny ankizy. Aoka ny mpivady mba samy omenao fahendrena ka hiaraka hijery izay ahasoa ny tokatrano indrindrindra eo amin'ny lafin'ny fitaizana. Ankehitriny ihany koa dia maro ireo manana hoentina mbavaka manokana amin'izao fotoana izao. Ianao dia manambara fa na dia mbola tsy miloaka raha ny vava dia efa mamalivavaka ianao. Ampio ny tsirairay mba hatsapa valim-bavaka ny amin'ireo antom-bavaka izay tiana hoentina ankehitriny. Ary aoka ny tokatrano tsirairay avy samy hatsapa fiadanana eo aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona ny vavaka. Amen. Suka,